mikasa zay tiako angatana fahamatsim-bola ato amin'ny fiarina dia ny fanitarana ny orinasa kely zay vonitsangana zay manome lanja ny hibiscus ho famokarana jus, confiture, du thé ary poudre ho an'ny sakafo andavanandro. Le izy tsara be ho an'ny fahasalamana ary tsara koa ho an'ny sakafo andavanandro. Ary hitantsika koa zao fotoana zao mafana, aty avaratra koa mafana be, le jus zany tena ilain'ny vahoaka isanandro isanandro. Ary indrindra le izy misy zavatra be dia be hoentiny hanatsarana le fahasalamana. Raha ohatra alaiko ohatra ny confiture eo amin'ny 1 bocal ao anatin'ny 3 volana. Fa raha vao mavoray an'ity fahamatsim-bola ty dia mety eo amin'ny 1 bocal isam-bolana farafahakeliny ny vokatra vitany amin'ny confiture. Ary ny ao amin'ny jus mbola sur commande ihany zao no ataonay hatreto satria zay mbola tsy maharaka. Fa raha vao mihitatra le orinasa manao jus any amin'ny 300 litatra isanandro. Raha amin'ity tavoahangy kely ity zao any amin'ny 100 bouteilles mahery par jour ny avoakan'ny orinasa kelinay. Amin'izao fotoana zao mbola zarery ihany permanent dia misy ouvrier anankiray. Fa raha vao mihitatra izy dia mitombo eo amin'ny 10 eo zao ny mpiasa zay kasena ho alaina anitarana le orinasa. Dia mikasa hihitatra zay zao ato anatin'ny herintaona mba hihitatra ao anatin'ny province anankitelo ny vokatra zay vokarinay. Ary ao koa ny ireo tantsaha mpamboly le hibiscus zany miara-miasa amin'ny tantsaha fikambanana anankidimy zay amin'izao fotoana. Dia amin'ny herintaona fikambanana anankifito eo zao no anitatra ny production ny calis séché.